tonga soa indray atao anatin'ny fiaonantsika atao anatin'ny herinandro ny fanapaha-kevitra izay nomena ny aloha hevitra hoe Manaraha Ahy andro fahenina androany a inoko fa dia mbola lina trany ianao andray ireo soa fitahina izay nomanina ho antsika tsirairay avy manana finaritra tompoky lasy tompoky faly anarakanao no iriko nahaizano aleanao Jesosy izay renotiko andeha eo anilanao isanandro sy isanora hoanao kanaizano anakora hoanao amina anarakanao mahalompo naizay antsoanao hotakanao rery tompo tsy kivina sarotra tao isanandro sy isanora hoanao kanaizano anakora hoanao amina akory daholo nareo rakizy salama daholo mino fa omeny Jesosy fahasalamana daholo ny ankizy rehetrarehetra any atokantrano any fa nazao koa ary na marary koa ary isika dia Jesosy rakizy nanasihitra antsika tsiraray avy ka mba ho salama daholo ny ankizy kely tsiraray avy tonga amin'ny andro fahenina isika rakizy mamara-parantsika ary nandritran'izay fotoana elaela kely izay dia inoko ary fandriko lalina dia lalina raha mba efa nanaraka an' Jesosy daholo ny ankizy kely tsiraray avy fandry izany ary tena tiany Jesosy tokoa raha mba ho izany ny zava-misy rakizy da hanomboka ny fotoana isika ka angataka amin'ny fanahy masina indray isika mba hahafahany manazava ny teny rehetra izay olazainy eto rakizy ka hahafahany ihany koa mba ho tafapakany amin'ny ankizy kely tsiraray avy ny teny izay lazaina vavaka isika rakizy Andriamanitra ranay io tonga eto indray izahay hianatra ny teninao mangataka izahay mba ho ampianarinao ary mba ho takatray mihitsy ny tiany teninao ambara ka hiaingana iray malala mba tsy handalo fotsiny izany fa mba ho hitoetra lalina ao anatin'ny ankizy kely tsiraray avy mitenena Jehovah fa vonina iainanao izahay amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay sy anononay izany vavaka izany amen araka ny lazaiko teo rakizy dia tonga eo amin'ny andro fahenina isika lohatenintsika indray dia izao hoe anaraka anao hatrany Jerosalema ahoana hono rakizy anaraka anao hatrany Jerosalema tantara kely anankiray rakizy no tiako isariana ny saintsika amin'ity takariva ity tsy iza izany fa tantarany anakely misy manana anarana mitovy amin'izany ve misy angamba fa mahafinaritra ty anakely ty nalahelo mafy rakizy rehefa naray afatra avy any amin'ny
fianakaviana fa tsy afaka andeha hisidina amin'ny fiaramanidina izy andeha ho any a Frantsa amonjy fialan-tsasatra any amin'ny dada Hubert. Any amin'iza hony? Any amin'ny dada Hubert. Fantatra mantsy fa tsy afaka ny andray azy ireo andray any anay izy ireo fa ifindra any a Frantsa any Amerika azafady ry dada Hubert. Nefa efa tena fonina tsara mihitsy ianata amin'izany fotoana izany. Ny vitanany dada Sineny kiraro kely tsara kely izy rakizy ary ny teny mihitsy anata amin'izay hoe dada Sineny sa tsy anaovako mihitsy ny ty raha tsy tonga any andafy any amin'ry dada Hubert. Kanefa tsy izay ny zava-misy. Ianakoraka izy dia efa niomana be mihitsiny. Efa nianatra teny frantsay izy satria teny frantsay no fiteny any. Dia efa tena nianatra mihitsy izy satria hoe andeha hanao vakansy any. Indrisy mantsy ny rakizy fa tsy lasa izy. Ary ankoatran'izay dia izao efa nanamboamboatra tarehy izy nanamboamboatra endrika izy nanamboamboatra ny fombafomba rehetrarehetra izay fatao any a Frantsa satria hoe andeha ho any. Nampanaelo tsy lasy ana. Fa zao rakizy ny fampanantenana nataony dada Hubert. Sao iana na dia tsy lasa tany a Frantsa azy ianao dia rehefa tonga any a Amerika izay dia afarana indray ianao. Fa zao mianara indray aloha teny anglisy. Rehefa nahazo an'izany afatra izany rakizy dia faly indray fa andeha ho aiza? Andeha ho any Amerika izy. Dia lasa nanomboka nianatra teny anglais indray izy ary nanomboka efa mibadabada efa nahay nanao an'izany. Ary ny farany rakizy dia na dia ao an-trano ary izy na dia eny Andravoahangy ary izy no mipetraka dia efa nanomboka nanao ny fombafomba ny olona any Amerika. Tsy nanatahotra izy rakizy satria efa vita ny fiomanana ka tonga ny fotoana izay nandehanany nandeha nakany Amerika dia efa voniny tamin'ny zavatra rehetra. Ajantsika hatrela tantara fa ao amin'ny Baiboly ao rakizy dia tena misy teny fampanantenana izay nomeny Jesosy atsika tsirairay avy tahaka n'ilay nomeny dada Hubert any anahy. Ao amin'ny Jaona 4:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Jaona 4:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Dia izao mivakiny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa koa. Fa ao an-trano ndraiky misy toerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Zany rakizy ilay teny fampanantenana mahafinaritra be izay nomeny Jesosy ho antsika tsirairay avy. Azo antoka tsara zany ny fampanantenana fa ho avy izy, ho avy rakizy Jesosy ary hiara-monina aminy isika tsirairay avy any an-danitra. Tianareo hoe zany hiaraka amin'i Jesosy hanao vakansy any an-danitra izany rakizy? Tiany ny ankizy kely tsirairay avy izany programa izany. Ary manoatra lavitra noho ny toerana izay everitsika ho tsara. Tsika zao mety mieritreritra hoe tsara be zany any Frantsa zany. Mety makasaratsaina ihany koa isika hoe lafatra be zany any Amerika zany. Fa zao rakizy ny any an-danitra ihany koa dia mbola tsara lavitra noho ny any amin'izay toerana everitsika fa tena
tsara indrindra. Manasanao rehefa malalaka de teneny dada sineny amakiny ao amin'ny apokalipsy 2:20 sy 4:20 de vakio fa misy zavatra be dehibe izay lazainy momba ny fonenana izay honenantsika any an-danitra io ao anatin'io apokalipsy 2:20 sy 4:20 io. Mba halay fisary an-tsaina neraka izy zany hoe isika zany miaraka foana tsisy fefarany, tsy mba misy an'izany hoe isaraka de manao velomo, tsisy an'izany tsony any fa miaraka foana tsika. Reny namana mahafinaritra antsika tetỳ an-tany reny de miaraka any an-danitra de tsisy mifanao velomo. Mahafinaritra be zany, mahafinaritra be. Fa ohatran'izao koraka izy reo avantsika rehetra izay nodimandry de ho foaziny reny rehefa tonga Jesosy de velona indray de hiaraka amintsika any an-danitra any. Fa ny an-danitra koa neraka izy ka misy an'ilay voninkazo izay mamovo 12 tsy fantatra zany hoe isaky ninona io no mamovo 12 fa isam-bolana de misy 12 eo. De raha te hinana mananasy zany tsika de mihinana, raha te hinana voasary de mihinana, raha te hinana paiso de mihinana. Tsy ohatry ny aty amintsika hoe rehefa volana novambra sy desambra ihany misy letchi, fa io zany afaka mihinana foana tsika ary misy karazany 12 ny voankazo izay ho antsika. Ary any ve mba fantatsika veraka izy? Any tsy mba misy an'izany hoe alina zany. Fa atoandro foana ny andro any de afaka mandendeha foana tsika de tsisy hoe matory any fa de afaka miaina foana tsika tsiraray avy. Mahafinaritra zany, tena mahafinaritra izany. Ary any ihany koa voalazan'ilay apokalipsy 2:20 sy 4:20 de misy hazonainy. Ka io hazonainy io de mihinana an'io sika, mihinana ny ravin'io hazonainy io. Ka isika lay tsy de netinety tetỳ an-tany zany de rehefa tonga any an-danitra de metsara endrika, melava, mengeza de normal daholo ny vatantsika tsiraray avy. Rankizy any tsy misy hoe marary, tsy misy hoe maty intsony, fa ho salama foana isika. Any koa neraka izy ka tsisy ranomasina intsony, tsisy hoe bekonetaky iana na hoe bekonetaky noa, tsisy an'izany intsony any, tsisy mitomantsony any, fa fifaliana mandrakariva no hitantsika any rakizy. Rakizy tahaka ny dilavitra rehetra nefa ny alehantsika de mila fiomanana. Mila fiomanana rakizy ny makany an-danitra. Hoy ny voalaza ao amin'ny apokalipsy 2:20 andiny ny 7:20. Apokalipsy 2:20 andiny ny 7:20. Apokalipsy 2:20 andiny ny 7:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy mba hiditra ny mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Midika izany rakizy fa ny fiomanana maika indrindra de ny fanamboarantsika ny fiainantsika tsirairay avy. Fanamboarantsika ny toetrantsika ho masina tahaka an'i Jesosy. Ny fahamasinantsika no tahaka ny pasipora anankiray hoentsika eo amin'i Jesosy. Efa hitantsika fa arakaraky ny andiniantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny anarantsika eo amin'i Jesosy no hamasina antsika. Tandrema nefa rakizy falainga no sakana tsy hanekenantsika. Tandremo rakizy fa ireo zavatra voalaza ao amin'ny apokalipsy 2:20 reo andiny 7:20 de lasa sakana tsy ideratsika
tsinona izany a fa izay tsy masina izay tsy manao vetaveta izay mandainga dia tsy voasoratra amin'ny bokiny ka andoraka izy tsika iomana mba hahatonga antsika ho amin'ilay bokyny fiainana aza matahotra fa tsy isy ho adinoana mihitsy na dia ankizy iray ary satria voarakitra ao amin'ny bokyny fiainana daholo ny anarantsika rehetrarehetra sy izay fanapa-kevitra rehetra izay raisintsika rakizy eo anaraka an' Jesosy ho aizitsika ho any a Jerosalema ho vonina ve ny ankizy kely tsirairay avy mino fa ho vonintsika ho antsika rakizy any amin'ilay toerana izay mahafinaritra be mbola tsy misy tahaka azy ndao an'olo tena ho an'i Jesosy bebe kokoa isika rakizy ka anaiky andro manalina anao ny fomba rehetra isika ahamasina antsika mba hahafahantsika ho any amin'ilay Jerosalema vaovao dia anatona an' Jesosy andro manalina ihany koa ny ankizy kely tsirairay avy voninahitra ho an'Andriamanitra irery any rakizy amen. manana tombontsoa manokana indray isika na tratra izao andro fahaenina izao ry hava malala fandarana torohevitra maso isika izao ka manasanao adray an'izany ampitiavana ry amelan'ny resaka fanaovantsika mba hitondra fanavaozana mba ho fahasambarana ho an'ny fiainanao amin'ity androany ity dia resaka indray isika nikasika ny hoe ny tsy ambaratelon'ny fahombiazana ny tianao ho azonao izany ny tsy ambaratelon'ny fahombiazana minoa ary miasa ho amin'izany fahombiazana izany fa hoy ny fiteny mahazatra hoe ny finoana tsy arahanasa dia maty fa izao anefa tsy amin'ny herin'ny tena irery no ahavitana izany tadidinao angampa ny tantaran'ny Petery ao amin'ny soratra masina izay nitsangatsangana teny ambonin'ny rano raha zavatra tsy hain'olombelona atao toy izany kanefa vitany dia rehefa niantso azy ho eny ambonin'ny rano Jesosy no nino izy ka nandeha kanjo teny ampandehanana araka ny tantara amin'ny soratra masina dia nesorony teo amin'ny tompony masony ka nitodika tany amin'ny namany izay tery anaty sambo izy ary feno rehareny fony nierikerika koa izy ka nahita ny onjan-dranomasina dia natahotra tantara hitantsika ao amin'ny baiboly ny nanjoan'ny Petera dia nanjo izay miankina amin'ny tenany samyrery ihany koa na ireharebe zany izy ka amin'ny oratsy apoziny dia hiletika toan'ny Petera na koa no feno tahotra ny fony ka tsy ahita fahombiazana fa inona ary no tsy ambaratelon'ny fahombiazana amin'ireo torohevitra maro dia andeha ireto no atolotra anao voalohany zany dia aoka aloha ianao hamaritra ny tanjona tiana hotratrarina inona ilay tanjona tiana hotratrarina farito tsara manaraka an'izay dia aoka hanana fikirizana ianao hanatraranao an'io tanjonao io ka ny ataovy ao an-tsaina dia ny hoe raha mandroso na dia indray mandeha mandingana fotsiny azy dia hanakaiky an'io tanjoko io fa raha tsy manao ezaka androso kosa dia hijanona lavitra an'ilay tanjoko hatrany izay tontolo afaka hanampy anao zany na ho amin'ny fahalalana na ho amin'ny tanjaka indrindra ho amin'ny fahasalamana dia araraoto amin'ny tsara hanampy anao hanatraranao ny tanjonao manaraka izay dia aza mampiala ny tanjonao eo amin'ny masonao zany hoe aza manaiky ovain'ny zavatra fa mety ahavarinanao fa ny tanjona ihany dia ny tanjona hatrany mpanjinina raha ilaina dia manana mihitsy mpanazatra na kotra ho isika na montor mba hanoro sy hitaridalananao amin'ny fandrosoana nakany amin'ny fahombiazana olona izay efa nahita fahombiazana zany ary olona tsy hanoro voana anao fa hanoro ny tsara hatongavanao amin'ny fahombiazana ankoatran'izay indrindra ho asika tanora fadio ny mangatakandro na io ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe procrastination fa izao ampitomboy foana ny fahazotoana izay tokony atao avy hatrany dia tanterao fa aza miandro rapitsona hoe amin'ny fotoana manaraka tsy mangatakandro manaraka izay manana fomba fijery miabo na ilay antsoina hoe optimisme aoka mba ho optimista na mijery ny lafin'ny zavatra tsara mandrakariva fa aza mba manaiky homorakivy foana raha tianao ny ahazo na
tonga amin'ny fahombiazana dia kolokolo ny finiavana na ny ambition na ny motivation izy ao anatinao raha lazaina amin'ny teny frantsay. Kolokolo ihany koa ny faharetana na ilay atsotsika hoe endurance, eo ihany koa ny persévérance izay ao aminao mba hiazona anao ahatojo hatramin'ny farany ka ho tonga amin'ilay fahombiazana. Kolokolo izany zany. Ankoatr'izay dia karoy ary kendreo mandraka hariva izay tsara indrindra. Hoy ny teny frantsay hoe viser l'excellence amin'izay rehetra atao eo am-panatrarana ny tanjona dia aza mba irony mianona amin'ny zava-misy fotsiny irony fa karoy foana ny tsara indrindra, homeo izay tsara indrindra, tadiavo izay tsara indrindra dia ny tsara indrindra hatrany no katsao amin'izay rehetra atao. Ny tena zava-dehibe ankoatran'izay rehetra izay dia ny tena heriny ahatongavana amin'ny fahombiazana dia ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra. Ny fiainana amin'ny fivavahana marina dia fiainana izay ahita fahombiazana. Zao no afatra fotsiny hoe mamaly vavaka tokoa Andriamanitra ary mijery manokana izay miantso sy miantoraka aminy izy fa ankino amin'Andriamanitra ny tanjonao sy izay fikasanao rehetra dia izy no ifehizany. Fantatritsika ny teny izay lazain'ny ohabolana toko faina ambin'ny folo ny andiny fahatelo manao hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao dia ho lavorary izay kasainao ka ankino aminy dia izy no halavorary izay rehetra ataonao. Anampy ianao hahatratra ny tanjonao fa izao fotsiny hoe rehefa mandray ny vavaka avy amin'Andriamanitra ianao dia keo fa avy aminy tokoa izany ary izy no omeo voninahitra dia hankasitrao ny fanomezana izay omeny anao. Ry ava-malala, betsaka tsy tambo isaina ary indraindray mahazatra loatra ny fanomezana ataon'ny mpahary ihany ka tsy ao an-tsaina ny isaotra azy satria heverina ho zavatra mandeha ho azy izany fa izao ataovy ane hoe foanany 10 minitra monja ny rivotra iainanao dia aiza daholo izany misy ny voary ankoatranao ihany koa. Tianao Andriamanitra, aza misalasala miantso an'Andriamanitra fa zao hoe rehefa mamaly anao izy, manome anao ny fahombiazana izy dia aza tonoina ny misaotra sy manome voninahitra azy ary izy ane ampahita fahombiazana anao. Anampy anao hizotra ho tojosoa amin'ny tanjona izay tratrarinao. Mirary soa indrindra ho anao. Rehefa malala tafahoana eto indray isika hianatra ny tenin'Andriamanitra ary handray fanapahan-kevitra fa hiandany tanteraka amin'ny Kristy, anaraka azy ka anary ireo zavatra tsy mahomby rehetra fa anatona an'i Kristy. Kanefa raha misy ny zavatra tena manahirana antsika, mety efa nanao fanandramana ianao hoe mba hiala amin'ity na hiala amin'ny zaroa manatona an'i Jesosy. Teo aminy zavatra manahirana fa izay ihany ny vahaolona hoy ny tenin'Andriamanitra hoe makanesa ty amiko ianareo ka tsy hitady ny olona marina Kristy fa mpanota hibebaka. Ka rehefa manatona an'i Kristy ianao na toy ina fa hotanao mandray anao Jesosy, saingy esoriny Kristy ao aminao zany, ataovy azo antoka fa tonga eo amin'ny Kristy ianao. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Jehovah ray masonao ankehitriny dia hianatra ny teninao indray zahay. Te hianana fiainana mandrakizay mantsy zahay io. Te hiala amin'izao vesatra mahazo anay amin'ny zanak'olombelona izay tena simbainy dia voly tanteraka ny fiainanay. Ray masonao, aoka hamindra fo aminay ianao, hitahanay ianao, ny fahasoavanao ane ho aminay tsiraray avy isam-batan'olona. Saotra tompo malalo. Amen. Loha hevitra izay hiarahantsika indray amin'ity androany ity dia ny hoe hanaraka anao aho ho any ambony. Tianao ve zany hoe hiaraka amin'ny Kristy handova ilay fiainana marak'izay zany? Mba sitrakao ve efa ndraisahantsika teto ombenombeny nandritra ny loha hevitra maromaro say dia niresaka isika fa ho avy Kristy. Miaraka amin'ny anjeliny rehetra eny amin'ny raony lanitra ny rendez-vous antsika amin'ny Jesosy. Eny ny fotoana ny voavitra rehetra. Nareo afantsika efa nodimandry, efa maty na ny taona maro, ka maty ao amin'ny Kristy dia azon'ny Kristy ary taony manangana azy. Ary ho anao izay mbola velona ka mandeha izao afatra izao, mampiomana anao Andriamanitra mba ho voaomana ka hitsena ny tombo eny amin'ny raony lanitra. Eny ny rendez-vous anao, rendez-vous antsika amin'ny Kristy. Tsy ho ela dia ho tonga izany fotoana izany. Hanova fiainana vaovao, hanome fiainana vaovao, ary na iza ao amin'ny Kristy dia lasa olom-baovao izy.
miova tanteraka ny fotom-pisainana, miova ny fomba mampanao, ny toetra rehefa tonga ao amin'i Kristy. Zay le mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe miova ho amin'ny fanavaozany saina, miova amin'ny fotom-pisainantsika. Manomboka izao aoka hana fomba fiovana vaovao ianao. Ny fanontaniana mipetraka androany dia ny hoe iza ary no honina ao amin'io tanàna masina dia Jerosalema vaovao io. Isaia 4:9-10. Fa indro izao mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha namby ao an-tsaina akory azy. Tsy tadidy intsony hoe aiza ho aiza ny toerana nisy anay, teto angamba n'le tranonay tamin'ny samy fotoana izany, teto le trano rianina tsia. Tsy ho tsaroana intsony ny taloha. Eny fa na dia fahoriana sy ny fijaliana izay niainantsika dia ambony tany azy, any amin'ilay finenana izay nametran'Andriamanitra voafitra, dia foana ny fahatserovana an'izany rehetra. Fa ary lanitra vaovao sy tany vaovao Andriamanitra. Hoy ny voalazan'ny Hebreo 12:9. Fa amin'izany dia ny tsara lavitra noho iriny dia ny any an-danitra, ary noho izany Andriamanitra dia tsy mendra ny atao hoe andriamanine satria amboatra tanàna ho azy. Anamboatra tanàna vaovao Andriamanitra. Tanàna tsara, kanto, izay ho manina ho anao sy ny fianakavianao. Ianao izay mandre izao fandarana izao, mandre izao famelabelara-kevitra tsotra masina izao, efa misy tanàna no maniny Kristy ho anao. Izay nahatonga azy ny teny manao hoe mahatsara anareo ny alako, ary andeha aho dia amboatra fitoerana ho anareo koa, dia ho avy indray aho dia handray anareo ho any amiko. Izany rehetrarehetra izany no ho manin'Andriamanitra anamboatra tanàna ho antsika izy. Apokalipsy 7:10. Ary ho soratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tempolin'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao. Io no anaran'le tanàna, sady tempolin'Andriamanitra le izy, no tanàna izay honenany voafitra, honenanao, honenantsika, ary honenako ihany koa. Andriamanitra dia tsy menatra ny atao hoe Andriamanitra. Andriamanitra ao. Ary ianao ve mba menatra ny hoe iantso an'Andriamanitra, menatra ny hoe manana an'Andriamanitra? Aza menatra, tsy menatra amin'ny filazantsara aho. Hoy ny apôstôly Paoly, fa herin'Andriamanitra famonjena izay rehetra mino ho amin'ny jiosy aloha vao ny jentilisa. Aza menatra amin'ny filazantsara. Raha misy namanao tsy mahalala torio izy, ampifantaro azy ny fahamarinana fa ity tany fahoriana izay manjady amintsika ity, toerana iainantsika ity, soloan'Andriamanitra tanàna vaovao, Jerosalema vaovao. Ary ianao dia andray anjara anana toerana amin'izany faritra izany. Appartement ray ho manin'Andriamanitra ho anao. Tsy mahafinaritra ve zany? Tsy fandrinao ve zany? Ianao sy ny ankonanao. Korintiana 2:7. Izay tsy mbola hita maso ary tsy mbola reny sofina no naniditra tao am-pon'ny olona na inona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Ao amin'ny Apokalipsy 2:20 dia misy filazana mombamomba an'io tanàna io. 2 sy 100 stady io ny manodidina ny tanàna, mitovy ny sakany, ny alafany. Izany hoe ny stady io anankiray dia manodidina 20 metatra. Raha atao kajikajy ny olombelona zany dia any amin'ny 100 kilometatra ny lafiny ray amin'ilay tanàna. Ny Madagasikara nefa raha ny sakany fotsiny dia 900 kilometatra. Ny lava Madagasikara aza mbola 900. Raha ohatra ka ampitahana zany dia ngeza lavitra no Madagasikara ity tanàna izay ho manin'Andriamanitra ity. Ary misy olona misairatsaina mihitsy mikaoty ny isan'ny mponina mety ho tafiditra ao, fa raha ny manam-pahaizana no manao ny tombatombany dia afolo eny amin'ny olona velona amin'izao fotoana iainantsika izao tafiditra ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Tsisy atahorana hoe sao dia tsy omby, fa zavatra matipaika no manin'Andriamanitra. Ary izay voavonjy rehetra dia efa mahana toerana no manin'Andriamanitra. Raha tsy zany dia amboatra fitoeranao anareo aho Kristy ka ho avy indray.
ary mahatonga ny Kristy zany mbola somary taritaray kely io fiaviany miandry anao iovafo Andriamanitra. Miandry anao ibebaka izy. Ary rehefa manomana trano anao izy, ka rehefa feno zany fepetra rehetra, feno zany rehetra zany, dia ho avy izy. Ao amin'io Jerosalema vaovao na tanàna zay ho manin'Andriamanitra io, dia zao ny voalaza ny Apokalipsy 2:24. Ary izy naneo any ho ny ranonaina, mangano any tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra zany dia misy ony ranonaina mivoaka teo afovoan'ny lalambeny, ary ny andaniny roa amin'ny ony dia misy hazonaina mamoa 12 samihafa, sady mamoa isam-bolana, ary ny raviny ny hazo dia fahasitranana firenena rehetra. Zany ny zavatra misy any amin'ilay Jerosalema vaovao, misy hazo mamoa isam-bolana antsoina hoe hazonaina. Ny raviny fanasitranana firenena rehetra, dia mety ozy tsika nga hoe fanga mbola misy marary any. Tsia, tsisy marary tsony any, fa ny zavatra misy dia zao, tenin'Andriamanitra moa dia efa miteny hoe ranomasonao no manelingelina anao tsy ho any an-danitra, dia mahatsara anao tsisy maso voavonjy toy izay mahana maso roa rehefa very. Misy olona zany mahana problema amin'ny maso, be dia be ny olona manao solomaso amin'izao fotoana izao, voalinalina ny andro tsy mahita. Fa rehefa tonga any amin'ilay fiaina mandrakizay mihinany raviny hazonaina, dia hiverina amin'ny fahiratana izay nametrahan'Andriamanitra azy. Ny halavana tsy mitovy, misy mahatratra 2 metatra, misy mahasaha 2 metatra mahery, ny sasany 1 metatra sasany, misy aza mbola latsaka izany. Fa rehefa ho avy Kristy eny amin'ireo lanitra ka hiaina amin'ilay fiaina mandrakizay eo amin'ilay paradisa isika, hinana ny hazonaina, dia hiverina amin'ny loniny amin'ny hatsarana. Izay niala teo am-pelatan'Andriamanitra, satria tsika rehefa niforon'Andriamanitra dia araky ny tarehin'Andriamanitra, lasy vavy, tsara indrindra. Amin'izao nefa dia araky ny karazany azy ny olombelona. Ao ny couleur samy araky ny couleurany, ao ny endriny samy araky ny endriny, lavalava orona, petapetak'orona, ao ny maranidranitra, ao ny boribory tare, ao ny lavalava volo, ao ny tsobolo, ao ny ololo volo. Izy ary ny tena endrik'Andriamanitra, iverina amin'ny tena endrik'Andriamanitra. Tany am-piandohana isika rehefa andray an-tanana amin'ny fihinanana sy ny hazonaina sy ny raviny hazonaina. Any amin'ilay fiaina mandrakizay dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy hisy ozona intsony, 14, ary ny seza fiainan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy, ary ny mpanompony dia anompo azy. Zany ny zavatra mitranga. Isaia 1:19 sy ny 7, Leoparda iara-miandry amin'ny zanak'ondry, ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitra masina izy. Tsisy atahorana intsony hoe sao dia lany biby mahery na biby masika. Ny ankizy kely no miroaka azy, lasa biby vaovao miara-miaina amintsika. Tsy atahorana fahavalo, mpandrobo, mpamaky trano, ka hoe tsy maintsy mila garde sécurité atao mafy tsara ny gadena. Tsia, tsisy mpandraba, tsisy mpandrava, tsisy mpamono, mpanao akeriny, foana zavatra taloha. Misy asa izay andrasan'Andriamanitra atsika. Ao amin'ilay Jerosalema vaovao dia izay ny zavatra mitranga. Rehefa tapitra ny arivo-taona izay hijanonantsika amin'ilay Jerosalema vaovao, dia hiala ao amin'io Jerosalema vaovao tsika, dia hiaina ao anatin'ilay antsina hoe tany vaovao sy lanitra vaovao izay ho manin'Andriamanitra. Dia hivoaka isika, misy vavahady 12 moa ny Jerosalema vaovao, dia hivoaka ny voavonjy rehetra. Tapitra ny arivo-taona dia andeha hiaina amin'ilay fiainana mandrakizay, tsisy fahataperana intsony ary tsy voakanto intsony. Dia inona ny ataontsika zany rehefa aorianan'izay tapitra ny arivo-taona? Isaia 5:20 hatramin'ny 3:20. Hanao trano ny olona ka hitoetra ao, ary hanao tamboloboka ny olona ka inona ny vokatra ao aminy. Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy, ary ireo no voafidika dia hanara-po amin'ny asan'ny tanany. Tsy sasatra izy na hiteratra azy tratra ny loza tapoka. Fitaranaka izay nofidian'i Jehova ireo, ary ny terany dia ho aminy. Rehefa malala, samy anana ny tranony avokoa isika amin'ilay fiainana mandrakizay, tany vaovao sy lanitra vaovao izay ho manin'Andriamanitra. Hanao trano ny olona dia hitoetra ao,
tsisy hoe tady mpanofatrano ray zany tsika tongany nanao trano hoan'olo-kafa tsia fa samy mianana ny trano tsisy ambony tsisy ambany tsisy mpanan-karena tsisy mahandro tovy avokoa manana ny ampy eo ampilatanan'Andriamanitra. Ary ny mafinaritra indrindra ao matitiko fa 7:10 dia hoe ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana ny avy any andefana no tonga hipetraka miara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka Jakoba amin'ny fanjaka ny lanitra. Ianao dia anana anjara lehibe amin'izany hiara hipetraka iray latabatra amin'ny Abrahama, Jakoba, Isaka, ny avy any antsinanana, ny avy any andefana, ny avy aty Madagasikara dia iray latabatra amin'ny Abrahama, Isaka amin'izany fotoana izany. Mba fanirianao lalina ve zany? Izao ary mba ahatongany ny ankonana ho azo antoka dia azadino fa Kristy no mampandroso ao amin'izany tanàna izany. Izy no mandray antsika eo ambavady. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany ao amin'ny vavahady ny tanàna. Io zany tombontsoa lehibe io, manasa ny akanjony. Apôkalipsy 7:7-10 fa ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy ny fotsiny tamin'ny rano zany kontra. Ny tsy ambaratelo sy ny fomba azona miditra amin'io fiainana mandrakizay io zany dia manasa ny akanjo. Ka le manasa akanjo tsy hoe diso fandray tsika ka miala eto dia andeha angonina daholo lamba maloto ao an-trano rehetra dia hamonjy toerana fanasan-damba na renirano. Fa inona le sasana manasa ny akanjony amin'ny rany zanak'ondry. Ahoana ary le anasana azy? Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:20 dia mazava tenin'Andriamanitra. Ary ao ka ho atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Re avy malala, ay zany le hoe manasa ny akanjony eto dia atao batisa. Ao ka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Ny batisa ihany zany no any vahaolana, lalana, azo antoka, idirana ao amin'ny fiainana mandrakizay. Maniry hiditra amin'ny fiainana mandrakizay ve ianao? Ao ka ho azo antoka fa efa ny sasana tamin'ny rano batisa ny fitafianao. Ao ka ho azo antoka fa efa vita batisa ianao satria izay mino sy atao batisa no vojeny hoy ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny batisa mantsy no anehoana ny fiandaniana amin'Andriamanitra, andraisana toerana miavaka eo amin'izao tontolo izao. Io no anehoana fa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia atao batisa ary miavaka misaraka amin'izao tontolo izao. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe misara aminy ianareo, miala aminy ianareo loloko. Asian'Andriamanitra miala amin'ny fomba amam-panao izao tontolo izao isika. Jaona 7:5 lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Kristy no resaka tamin'ny Nikodemosy. Tsy nahazo resaka moa ny Nikodema tamin'io fotoana io dia hoe ahoana moa no ahatonga ny olona anankiray indray efa lehibe dia ateraka sa ve ampidirana anakibondreniny, ahoana na hatateraka an'izany? Dia hoy Kristy hoe tsia, ateraka ny rano sy ny fanahy, izany hoe atao batisa zany. Ka ny batisa zany dia zava-dehibe tsy afaka handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary raha tsy atao batisa. Sahirantsaina nefa ankehitriny ny zanak'olombelona satria maro karazana loatra ty batisa ity. Tsy hita intsony hoe iza ny maro. Ao ny atsofoka ao anatin'ny barika misy menaka, ao ndray no trotrona ankizy kely dia rarahana rano eo amin'ny andriny, ao ndray no entiny ery amoron-drano dia atsofoka ao anatin'ny rano be, ao ndray no esorina tanteraka ny akanjon'ny zaza dia atsofoka ao anaty rano mafana na menaka mafana. Inona ny tena izy? Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Ary tsy magaga raha sanganehina ny olona tsy hita intsony izay raisiny. Zany rehetra zany nefa dia fomba fiadiny devoly mba hanakorotana ny saintsika sy hanaovana sapahana maro mba hadiso le peratsika. Hoy ny Efesiana 4:4-5. Iray ny tompo,
iray ny finoana, iray ny batisa. Andriamanitra ray ihany ny andriamanitsika. Ka raha ray ihany ny andriamanitra ivavahana, dia tokony ray ihany ny finoana, ary tokony ray ihany ny batisa. Tsy misy karazany maro, fa batisa tokana ihany. Ka zao raha hitady modelitsika ny amin'ny batisa hoe aizany référence, dia zao aleo tsy mitady lavitra fa ny an'i Jesosy no arahana. Ahoana ny fomba nanaovana ny Kristy ary inona ny fepetra atao? Satria tsika maha Kristy, kristianina tsika dia manaraka any Kristy. Hoy Kristy manao hoe manaraha na azaho tompo sy mpampianatra azy ny manao an'izany aminareo, ianareo koa tokony manao an'izany. Fianarana no apetrako aminareo. Tsika zany dia manaraka fotsiny zay ataony. Dia rehefa tonga nanatona ny Jaune mpanao batisa, Jesosy mba atao batisa, Joany batista kosa dia nanda azy. Tsy mendrika ana dia mahany fiakapanao azy. Ianao indray ve manatona ho ataoko batisa? Zany tokony ataonao. Dia hoy Kristy manao hoe tsia, ataovy ihany ankehitriny, aza manda ianao, fa izao no mahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka ny fahamarinana ny amin'ny batisa dia toy izay nanaovana an' Jesosy. Zay no azo antoka. Aza manaraka zavatra hafa akoatran'izay ohatrany nanaovana an' Kristy. Satria io no modely. Kristy anie tsy nanoty, tsy mpanoto ohatra asa ianao izy, fa izay nanao ohatra, zay no nahatonga azy nanao an'ilay ohatra mba ho ianaratsika. Ao amin'ny Mateo 7:1-10 sy 7:10. Inona ny zavatra nitranga rehefa natao batisa Kristy? Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy tao amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro ny sokatra ny lanitra. Amin'ny fotoana anaovana batisa nao vina ka tapa-kevitra ianao atao batisa toy izay nanaovana an' Kristy, dia ho sokafan'Andriamanitra ny lanitra. Ary hita ny fanan'Andriamanitra dia nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary injany nisy feo avy tany an-danitra na hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Rehefa malala, ianao dia tian'Andriamanitra. Rehefa atao batisa ny olona iray, dia misokatra ny lanitra, arotsak'Andriamanitra aminao ny fanahy masina, ary ho soratan'Andriamanitra ao amin'ny boky ny fiainana, fa manomboka eo ianao dia antsoin'Andriamanitra hoe zanany malalany. Amin'ny fotoana izay anaovana batisa no androtsahan'Andriamanitra amin'ny fanahy masina. Amin'ny fotoana izay anaovana amin'ny batisa no anomezan'Andriamanitra filazana amin'ny fomba manokana fa zanak'Andriamanitra ianao. Ry hava malala, mba fanirianao ve? Maniry ve ianao mba teo zanak'Andriamanitra? Dia azadino fa ny batisa no fanambarana amin'ny fomba ofisialy fa zanak'Andriamanitra ianao. Matetika ny olona dia mieritreritra fa miandro tanteraka, zay vao mba hanolo-tena ao amin'ny batisa. Ohatra mbola tsy mendrika, be fahotana loatra, sao ve dia hanatona? Tsy ry hava malala. Ny batisa dia tsy natao ho an'ny olona marina sy tanteraka, fa ny batisa dia fanatonana n'Andriamanitra fitondrana amin'ny fahotana, fandevenana, famafana ny fahotana. Ndray andro nisy tovolahy iray teny an-dalana, namaky ny tenin'Andriamanitra, mba nangetaheta te hifanaraka amin'Andriamanitra. Ny rahan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina Filipo mba ho tonga tany aminy. Dia rehefa teny an-dalana izy mirahalahy, ary raha nandeha teny an-dalana izy, ao amin'ny asan'ny apôstôly 9:30 manasanao mba hanaraka tsara an'izany, dia tonga tao amin'izay nisy rano, ary hoy ilay tandapa, indro rano ka inona manaka anazy ho atao batisa? Fa hoy Filipo, raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany. Ary hoy izy namaly hoe mino aho Jesosy Kristy ny tompo. Dia najanona ny kalesy, ary izy roa lahy, dia Filipo sy ilay tandapa nidina tao amin'ny rano dia natao batisa. Ry hava malala, ny olona maniry sy mangetaheta teo atao batisa dia tsy voasaka ny toe-javatra maro, fa manapa-kevitra ary dia natao batisa. Ka ny dika amin'ny batisa mantsy, tsika moa tsy manana teny gasy mazava, fa nalaina avy amin'ny teny grika hoe baptizo, izay midika hoe mandetika
manatsoboka na manasitrika ka tsisy tokony mampisalasala izany rehetra izany satria manahevo manokana ara-baiboly ny batisy raha maty Kristy de natsangana ny aina amin'ny fiainam-baovao de tahaka an'izany izay rehetra atao batisy. Romana 9:3-7 tsy fantatrareo fa fanaisana izy asika natao batisa an'i Kristy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba tahaka nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiaina baovao. Romana 9:3-7 rehefa atao batisa ny olona ray dia tahaka ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana maty tondra amin'ny fahotany olona nalevony tao ny fahotany ary nitsangana amin'ny fiainam-baovao izy. Ny batisa dia maneho fa maty tamin'ny fiainana taloha ianao, manatona eo amin'ny rano ianao mba ho atao batisy ary alevina ao anatin'ny rano, ny rano zany ny fasanandevenana ny fahotany ary rehefa zany dia mitsangana ho amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Lasa fiainam-baovao ny ainanao ary ny batisy eo no manomboka fanarahana an'i Kristy. Tsy hoe atao batisy ianao dia tapitra tonga vita ny azakazaka fa manomboka eo ny azakazaka. Ry avy malala, inona ny tranga atao ary milohany anaovana batisy atsika? Voalohany, rehefa atao batisy dia manana tompontsoa lehibe ny ota rehetra dia voavela. Asan'ny apôstôly 2:7. Rehefa atao batisa dia mandray mifanahy masina ary rehefa atao batisa dia tonga zanak'Andriamanitra, ankonan'Andriamanitra. Reo le zavatra telo andehana eo averintsika kely. Ny tompontsoa amin'ny batisa ny voalohany dia zao voavela ny ota rehetra. Isa mba maniry voavela eloka, voavela ny ota sotranao zay maniry an'izany. Mino afa maniry an'izany ianao. Faharoa dia mandray mifanahy masina. Fandrinao ve ny andray mifanahy masina? Mba tianao ve ny andray mifanahy masina? Teneno Andriamanitra hoe Andriamanitra tia andray mifanahy masina. Ny batisy tompontsoa amin'izany ary aveo tonga zanak'Andriamanitra. Sy ny apôstôly 2:7. Ary izay nandray tsara ny teny dia natao batisy. Tokony ho 3,000 ny olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Rehefa mandray ny teny ianao dia tokony natao batisy. Fotoana zao ny fanontaniana mipetraka dia hoe dia ahoana zany ny ankizy kely, ny zazakely zany ahoana, inona ny tokony atao amin'ireny zazakely reny? Dia avy malala azadino fa misy zavatra tokony ataontsika ho amin'ny ankizy. Jesosy raha mbola zazakely dia nentiny ray aman-dreniny nakany amin'ny tempoly ary Simeona no tsodrano azy nametra tanana taminy. Raha mbola kely zany ny zaza dia tokony adiditsika ray aman-dreniny mitondra ny zanakitsika mba ho tsofin-drano satria zany ny dingana voalohany. Dia rehefa vitan'izany Kristy dia natao batisa indray izy rehefa lehibe ka ny fitsofan-drano amin'ny mbola kely tsy batisy, tsy mahasolo batisa naoviana. Tandre mahazamana mahafotsika hoe sa efa vita tamin'ny mbola kely. Tsy azo anaovana bozisy tahaka an'izany ny fanjakan'ny lanitra fa manaraka ny toromarika izay omen'Andriamanitra tsika. Jesosy tamin'ny mbola kely dia nitsofin-drano dia rehefa lehibe izy dia nanatona ny jauna mba ho atao batisy. Ianao efa vita ihany koa tamin'ny mbola kely azo antoka ary raha mbola tsy vita ny zanakao ento any am-piangonana ho tsofin-drano fa rehefa lehibe izy dia natao batisy. Ny batisy milohany anaovana batisa nefa dia alahelo mafy no ny fahotana. Milohany anao batisa dia mila manaiky an'i Kristy ianao ary aoka ho azo antoka fa nianatra ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe lazaiko aminao marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita fanjakan'Andriamanitra. Izay mino sy atao batisy no vonjena. Dia avy malala ankehitriny izao no andro fankasitrahana. Ankehitriny izao ny famonjena. Tonga atao tokantranonao ny famonjena.
mandray ny famonjena ianao ankehitriny, tonga ao am-ponao ny famonjena ankehitriny. Ankehitriny inona no mampijanona anao? Mitsangana aoka atao batisa metso ny anarany, inona no sakana eo amin'ny fiainanao? Manolora tena ho an'Andriamanitra rehefa malala. Fotoana izao manaraha ny dian'i Kristy andao atao batisa. Mbola tsy vita batisa ve ianao? Izay mino sy atao batisa ho ny ten'Andriamanitra no vonjena. Tianao ve ny andova fiaina manakizay? Tianao ve ny aina mpahasambarana? Be dia be ny olona resy lahatra ankehitriny miazakazaka manatona mba ho atao batisa. Fanirianao ve zany? Manokana ny fiainanao an'Andriamanitra, satria ny Baiboly dia milaza fa izay mino sy atao batisa no vonjena. Ka mino aho fa ianao izay mandre izao afatra izao, te hamonjy ianao Jesosy, te handray ny tananao manatsotra ny tanan'i Kristy, ankehitriny manao hoe avy aoka atao batisa ianao, satria izany no ahazoana fiaina manakizay. Tahanao any Andriamanitra, manasanao aho mba hitsangana, raha tianao mba mangetahety ianao ny an'olo tena ho an'Andriamanitra, fa hivavaka ho anao aho. Jehovah Andriamanitra, meteza handray anay ianao, mangetaheta ny ho atao batisa andova ny fiaina manakizay zahay, ka te hiry zao aminao zahay. Misaotra Tompo. Amen. Dia ho tain'Andriamanitra tsika tsara ray avy, fahasoavan'Andriamanitra ne ho amintsika rehetra. Anarakanao no iriko, naiza no aleanao, Jesosy izay renotiko, andeha eo anilanao, isan'andro sy isan'ora ho anao, ka naiza no anakora ho anao, amina. Anarakanao mahalompo, naiza iantso anao, hotakanao rery Tompo, tsy kivina sarotra tao, isan'andro sy isan'ora